raha misy ngamba zavatra anankiray hoe zary antsika rehetrarehetra reto dia ny hoe samy teo sambatra daholo, tsy misy olona anankiray vao mifoha izy ny maraina dia mieritreritra hoe ainganemba ratsy be ny androko androany na hoe ainganemba tsisy afa-tsy fijaliana ny androko androany, tsy misy olona manao an'izany. Matetika isika reo miresaka hoe fahasambarana dia mety hoe avy amina zavatra ivelany mahasambatra anao na avy amina zavatra ao anatiny, dia izay hoe zavatra vao ao anatiny izay no tiako resahana androany. Ny notion na présence no tiako resahana androany avy amin'ny bokin'ny Eckhart Tolle le pouvoir du moment présent moa ilay izy, fa raha misy ngamba ary matetika manontany tena hoe inona moa zany no tena hoe notion hitako tamina boky izay tena nanova indrindra ny fiainako, dia izay notion na présence izay. Tiako tantaraina anareo tamin'ny 2013 sa 2012 mbola tany Maroc tamin'izay, ary matetika manao trajet anaty tramway 1 heure na 1h30 eo zay vao tonga any amin'ny faculté, tonga any amin'ny université. Dia tamin'izay nipetraka ary nisy olona mandoko volo moa izy fa ohatrany hoe blonde marokana, dia nipetraka teo akaiko izy. Nitao an-tsaiko voalohany hoe tena manam-bola be zany olona zany ary tena manan-karena be. Dia navoaka ny telefona ny avy eo iPhone 5S, ary na ny parfum ary mbola tadidiko tamin'izany satria raha tsy diso j'adore ny Dior ilay izy. Juste pour dire zany hoe tadidiko be ilay scène, fa maninona ilay scène no tadidiko vao namoaka ilay telefona iny izy dia tonga dia nikorotana be ny saiko sady nanomboka ny se comparer tamin'ilay vehivavy izay hoe waouh, tena tsara zany telefona nanao zany. Atao an-tsaiko ilay izy za ahoana raha mba manana telefona ohatr'izao, ny telefonako tamin'izany ngamba tsy nihoatra ny 200 euro korony. Dia nanomboka teo nety ny eritreritrako dia nanomboka se comparer taminazy dia hoe finalement ty olona ty zao mety hoe manan-karena be, za ohatra ny ahoana, mety sambatra be zao ty vehivavy ty, za ohatra ny ahoana. Dia à un moment moa tellement zany hoe entin'ny eritreritrako dia je me suis dit hoe ndeha hamoaka ny telefona koa juste pour l'impressionner, c'est complètement ridicule. Dia navoakako ny telefonako tamin'izay, mbola ananako moa ilay telefona Xperia Sony Ericsson zay ilay izy, dia nisilaideko ohatr'izao dia mody ny lalao telefona teo lody ny lalao telefona teo dia ny tiako tenena amin'ilay izy za tamin'izany hoe tsy manana an'izay notion na présence zay akory zany, satria miréagir en fonction de l'événement. Hoe zay zavatra rehetra nandalo tao an-tsaiko dia eritreretiko fa marina daholo. À aucun moment ne se dissocier an'izay zavatra eritreretiko, à aucun moment. Fa dia hoe misy pensée négative mandalo dia tena marina zany. Ohatra zao mieritreritra hoe sitraka ianao mampalahelo kely dia tena mampalahelo kely tokoa zany, tena mampalahelo kely koa bla 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 ohatr'izany. Dia ny ankamaroan'ny olona nefa 95% ny olona tsy conscient hoe zay zavatra eritreretiny io anie ka tsy voatery ho hainony, ary io voix les petites voix anao io 90% des cas zavatra négatif no teneniny, ary zavatra tena hoe sous-estimé anao sy tsy manampy anao mihitsy amin'ny fiainana zany, tsy manampy anao amin'ny fiainana. Dia 95% ny olona malheureusement anatin'izay état hoe inconscient na tsy manana an'izay notion na présence zay. Dia tamin'ny alalan'iny exemple iny no nampisehoako hoe rehefa tsy présent zany ianao dia tena hoe miréagir amin'ny zay événement mandalo ary raha tsy présent anao indrindrandrindra dia possible be olona mijaly ianao, olona mijaly. Ary plus ianao tsy présent dia plus ilay izy lasa hoe mauvaise habitude. Anatin'ny vocabulaire antsika andavanandro ny hoe je me suis emporté, na hoe j'étais pas maître de moi-même, na hoe nentin'ny eritreritrako miasa saina, misy ary n'ilay fiteny hoe tezitra be aza satria nidiran'ny devoly, juste pour justifier zany hoe tsy conscient tamin'iny. Dia izay ilay izy hoe plus ianao tsy miobserve hoe inona ny zavatra mandalo ao an-tsaiko amin'izao, positive ve sa négative ny zavatra eritreretiko amin'izao, dia plus ianao miréagir sy hoe ohatrany hoe soumis à la souffrance kokoa zany ianao raha tsy contrôle an'izay zavatra eritreretinao noho ny olona anankiray izay micontrôle ny eritreretiny. Fanontaniako
tamintsika mbola kely mino hoe samina tsara tena daholo tsika hoe sambatra tamin'ny mbola kely satria bon tamin'izany aloha hoe mbola tsisy problème ray zay fa tamin'izany koa nefa tsika mbola tsy nanana an'izay mauvaise habitude zay hoe contrôler ny pensée anao hoe zay zavatra mandalo rehetra ao an-tsainao dia tsy monsieur dissocier amin'iny ianao fa dia eritreretinao fa marina daholo dia noho neny lehibe nefa tsika dia manomboka monsieur comparer amin'olo-kafa manomboka monsieur juger rehefa mahita anao amin'ny fitaratra ianao dia misy an'iny petite voix iny manambany anao na miteny zavatra négatif 90% des cas ary mbola pire moa zany raha ohatra ka tena hoe un état hoe inconscient ianao dia zay no tiako tenenina hoe rehefa une fois mahafantatra zay notion na présence zay ianao ary une fois mahatsapa hoe tena mampijaly ilay izy dia manomboka mitady moyen ianao hoe fa inona moa zany ny moyen mba hicontrôleko ny pensée-ako na hoe inona moa zany ny moyen afaka anampy anahy mba tsy réagir intsony en fonction an'ilay zavatra négatif ao an-tsaiko ao. Ny exercice voalohany aloha dia hoe miobserve ny zavatra ao an-tsainao ianao. Raha miteny anao zao hoe akipio ny maso dia akipio ny maso dia hoe andraha maobserve anao hoe inona ny prochaine pensée anao. Raha manao an'izay exercice zay ianao dia possible be hoe tsisy pensée ho tonga satria ianao ohatrany hoe conscient si en état de garde moa zany matetika tsika matoa entin'ny eritreritra dia satria tsy en état de garde dia zay ilay izy. Dia zavatra manaraka tiako resahana rehefa hoe une fois zany ianao conscient fa mampijaly le tsy monsieur dissocier amin'ilay zavatra eritreretinao zay dia manomboka mitady moyen ianao hoe inona le moyen mba dia ny moyen hoe tsotra indrindra mba tsy hoentin'izay eritreritra zay ianao dia ohatrany hoe monsieur concentrer amina zavatra anankiray. Matetika ny olona mahafantatra an'izay notion na présence zay dia ny mbola kely ny zanany dia efa asainy manao activité hoe mila monsieur concentrer be mety hoe manao piano ohatra na mijouer instrument na muzika satria iny mila concentration be na koa hoe resaka focus ilay izy asainy manao art martial anankiray na hoe karaté na kung fu na aikido ny ankizy anankiray. Mba tsy développer an'izay mauvaise habitude zany zay hoe au lieu de monsieur concentrer amina zavatra anankiray ianao dia hoentin'ny eritreritra ianao à chaque fois hoe exemple anankiray fotsiny ohatra rehefa any amin'ny bibliotèque ianao rehefa makany amin'ny bibliotèque matetika afaka mitondra telefoniny any dia hitako ilay olona eo alohako eo tsy monsieur concentrer mihitsy izy fa milalao telefona dia rehefa miréaliser izy hoe za moa kay tokony hianatra dia miverina monsieur focaliser monsieur concentrer eo izy dia juste à 1 minute na 2 minutes après dia miverina amin'ny telefona indray ilay izy. Zay zany ilay hoe mauvaise habitude amin'ny tiako tenenina dia zay angamba ny afaka maranako an'ilay izy hoe matoa ianao mijaly dia possible be hoe satria tsy micontrôle ny zavatra eritreretinao. Ary ny tiako tenenina farany tamin'ny 2013 nanomboka ny réaliser an'izay ary tena nanova ny fiainako be ilay izy ary tsy za rery voaingana no nisy olona namako niteny izy hoe namaky an'ilay pouvoir du moment présent aho izy ary tena nanova be amin'ny fiainako. Ny tiako tenenina fotsiny nefa mety tenter ianao hamaky an'ilay pouvoir du moment présent amin'izao nefa possible be hoe tsy hanana an'izay sentiment zay hoe mampianatra anao zavatra ilay izy fa au contraire mety hoe lasa sceptique ianao na hoe tsy misy effet anao mihitsy zany ilay boky. Dia misy an'ilay fiteny moa hoe quand l'élève est prêt dia le maître arrive. Za zao tamin'ny 2013 nanana an'izay le namako zay voaingana ary misy olona tena matapitrisany maro namaky an'io boky io nanomboka tamin'ny 1999 satria tamin'ny 1999 no nisoratan'ilay Eckhart Tolle ilay boky ary tena hoe nanova fiainan'olona tapitrisany. Amin'ilay résumé an'ilay boky moa ianao mahita hoe le pouvoir du moment présent anisan'ny boky le plus influent du 21e siècle ary tena mino an'izany dia mbola averiko aminao eto hoe fizarana fotsiny ilay izy tsy manosika anao hoe ino an'izany na tsy ino an'izany fa possible hanampy anao ilay izy indrindrandrindra raha hoe tena mitady an'izay fahasambarana izay na au moins mitady an'izay hoe tsy hijaly izay intsony. Mino hoe assez logique ny zavatra ny développer androany satria zay ilay izy hoe
tsy micontrôle an'zahatra eritreretinao ianao ary nivoakan'zay hoe tsy micontrôle an'zahatra eritreretinao zay ianao dia ny hoe zay zavatra eritreretinao eo na négative na positif dia miréagir en fonction an'iny foana ianao. Dia zay no tiako velabelarina androany misy an'ilay groupe amin'ny Facebook iny ny Gasti Book ary mahafinaritra anahy hoe efa manomboka ame mamaky an'iny boky iny ny olona ary be da be ny olona mahafantatra an'ilay le pouvoir du moment présent. Ny zavatra anisany hoe mahafinaritra anahy koa dia ny activité mebetsaka eto Madagasikara, eto Antananarivo moa no tena hitako hoe méditation, exercice de pleine conscience sy ny sisa. Raha tianao le vidéo androany dia ampafantaro olon-kafa fa mino hoe mety hanampy anazy koa zay amin'ny manaraka indray. Until next time.